Voninahitra ho an'ny Joshua ny amin'ny fitahiany ny fahasoavany tamintsika, nanomezany antsika an'izao fanafody be da be izao ahafahana mitsabo ho an'ireo frères et sœurs izay ao anatin'izany anatin'ny tsy fahasalamany. Soranan'ireo frères et sœurs ihany koa izay nanohana an'izao sy nandefa an'izao taona izao fa dia tena hoe ny tompony hamarosoa be da be ho antsika izay namafy an'izao fanomezana fanafody izao. Nanao inventaire izay tamin'ity semaine ity niaraka tamin'ireo dokotera, ny lista moa alefa amintsika WhatsApp io ihany, fa nosoratana teto anatin'ny baoritra daholo ihany ny fanafody mba hafahana rehefa avy eo mahita an'ilay emplacement ilay fanafody rehefa tadiavina. Fa nanafikasana hoe hanao épicerie solidaire koa mbola hoenitsika io ihany ilay izy, dia amin'izay tonga dia italiana amin'ny étagère ny sakafo sy ny fanafody, amin'izay tsy manahirana no mitady azy an'izay mety hoe don na tsika any ivelany izany manome don eto frères et sœurs eto Madagasikara na izay eto Madagasikara ihany koa manatitra ny don izay omen'ny tompo, apprécien'ny tompo amin'ny tsirairay, dia hijery toerana anankiray tsika local anankiray italiana sy amenazena tsara dia hanaovana an'izay hoe épicerie solidaire izay. Ao anatin'ny épicerie solidaire io izany ao ny fanafody, ao ny sakafo, ao izay mety hoe stockage rehetra ho an'ny frères et sœurs izay ao anatin'ny besoin, dia tena misaotra satria dia hoe na-apprécian'ny tompo mihitsy na tsika frères et sœurs avy any ivelany izany, dia nahita an'izay koa moa ny tety dia tena hoe marina mihitsy ary mila tohanana mihitsy ilay vision fanohanana an'ilay œuvre sociale ao amin'ny tsy fahasalaman'ny frères et sœurs na resaka akanjo na resaka sakafo na resaka fanafody na resaka tsy fahasalamana, dia hoe akinina amin'ny tompo ho tanteraka soamantsara izay vision izay fa dia efa nizaraina tamin'ny frères et sœurs vitsivitsy moa ilay izy, fa isay assemblée izay ataoko moa dia ifampizarana amintsika rehetra dia hoentsika ihany ny vaovao. Sorana ny tompo, misy matériel ity ny fandanjana, izy ity mety fandanjana zazakely ngambany, mizara roa izy ity, misy lehibe misy kely misy mibeky ho an'ireo izay sahirana, efa misy milany ity moa any, efa misy hita hoe misy milan'iny misy sœur izay ohatra zao dia efa milan'io dia ato ny doliprane efa nitriena daholo ny fanafody, doliprane ny zazakely doliprane tsika tena manana be da be mihitsy tena isorana ny tompo satria fanafody tena ilaina ny doliprane. Ato ny resaka calcium,